nanao fitsidihana fomba fanajana ramatoa ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ny ramatoa ambassadeur ny Chine eto Madagasikara. Ny dinidinika atao moa zany dia ny mahakasika ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Ramatoa ministra moa zany dia nanipika ny hoe tokony mba afantoka any amin'ny fikarohana sy ny fanatsarana ny innovation zay mbola sarotra moa ny tena andikana azy ny teny gasy ny anehoana zany fiaraha-miasa zany ka izy zany karazana komity atsangana iraisan'ny rotota ahafahana mandinika ny fiaraha-miasa zay tokony atao mba tena hifantoka marina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara araka ny programma zay nifaritan'ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Sasala am'izay zany le izy voaresaka tao ihany koa moa zany mahakasika an'ireo ankizy mpianatra zay mahazo bourse mianatra ny Chine. Eo ireo mpianatra taloha zay nitrangana olana zay saika efa tafaverina ty Madagasikara daholo araka ny tatitra natao Andriamatoa ambassadeur atao. Fa mbola misy koa zany mpianatra 370 zay mbola mahazo bourse eo amin'ny 4 taona eo faharetan'ny fotoam-pianaran'zareo satria ny taona anankiray zany dia atokana hianarana ny teny sinoa. Amin'ny ankapobeny zany dia misy koa fanomezana bourse zay omeny zareo sinoa ho an'ireo mpampianatra manao fikarohana te hanatrika séminaire any Chine. Ary io séminaire io moa zany misy koa zay hoe alamin-jareo aty Madagasikara ny fanatosana azy. Anisan'ny mahavelom-bolo ny fiaraha-miasa amin'izareo Chine satria misy koa zany ny fitondran-jareo ny fanampiana amin'ny fanaovana fanorenana trano ho an'ny université. Tafiditra anatin'izany moa ny université ny Antananarivo sy ny université ny Thomas. Izay zany amin'ny ankapobeny ny dinidinika ny arahany rotota teo izay anaovana Ramatoa ministra communication verbale any amin'ny conseil des ministres moa mba ahafahana mamaritra tsara ny hoe ahoana zany tena hisiny ilay fiaraha-miasa. Fehiny zany dia aty amin'ny ministera zany no rariny Ramatoa ministra hoe andrindrana ny fiaraha-miasa rehetrarehetra mahakasika ny fikarohana ara-siansa sy indrindrindrindra ny fampianarana ambaratonga ambony mba tsy hiparitaka zany le izy fa mba manaraka tanteraka ny politika ankapobeny zay apetraka ny fitondram-panjakana. Fanolorana bourse ho an'ny ankizy zay andeha hianatra ny Chine. Bourse gouvernemanta sinoa ho an'ankizy mpianatra dia amin'ny la commission zany zareo manolotra azy any amin'ny ambasadiny Chine.